miarahaba tompoko ary tonga sy mindray tanatin'izao fandaharantsika izao. Mananjara toerana lehibe tokoa eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ny pirenena ireo mpisetra amin'ny hanamanjery, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Miompana bebe kokoa amin'izay anjara biriky ny mpanao gazety momba raharaham-pifidianana izay, lohevitry ny fandaharana amin'ny tian'io ity, ko manasanao indray iaraka aminay hatramin'ny farany. Fivoriana fangalakevitra iarahana miaraka amin'ny mpanao gazety. Inona moa ny zavatra atao amin'izany zavatra zany a? Dia ny voalohany indrindra ny fampahafantarana hoe aiza ho aiza ny misy ny sotram-pifidianana amin'izao fotoana izao. Zavatra anankiray faharoa dia ny fandraisana toro-kevitra aminareo mpanao gazety zany a amin'izay zavatra mety hanatsarana n'izany sotram-pifidianana izany. Ary ny zavatra anankiray fahatelo a dia ny fandraisana mivantana izay mety ho fanakianana rehetrarehetra na izay mety ho zavatra tsy mety rehetrarehetra ao anatin'ny sotram-pifidianana. Ity zavatra izay atao ity a dia zavatra isam-bolana zany. Misy an'izay foana satria pazapa le izy a araka ny fandrosin'ny sotram-pifidianana dia miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka foana ny CENI zany eo amin'ny fiatohana amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana. Hiditra révision annuelle ny lisam-pifidianantsika zany zao dia mafisina mafimafy kokoa ny fitezana sy ny fanentanana ny mpifidy eo anatrehan'izay zavatra izay. Dia misy ihany koa mety efa fantatsika le projet guichet unique iarahana amin'ny ministèren'ny intérieur izay hoe fanomezana kara-panondro maimaimpona dia mety hoe ampitombo anitsy zavatra be da be zany zavatra manomboka amin'ny volana novembre izay le projet na guichet unique izay. Izay moa zany dia efa nanomana fifidianana zao efa miditra amin'ny faharoa taona ny fanomanana fifidianana izahay. Dia izahay zany eto dia mifototra fa hoe hisy ny fifidianana amin'ny taona ho avy tsy misy olana mihitsy izay zavatra izay efa matsikaritra izay any anatin'ny lalàna mifeny ny loi des finances zany fa misy ny vatsim-bola ahafahana manatanteraka an'izay zavatra izay sur le plan technique dia mandroso izay eo amin'ny fitantanana ny lisam-pifidianana ahafahantsika ho mangarahara ao anatin'izay zavatra izay zany tsy manana zavatra mety hoe manasalosalona izay mety ho fanomanana n'le fifidianana amin'ny taona ho avy raha ny hatreto hoe. Andraikitra lehibe tokoa ny fanabeazana sy ny fanentanana ny pirenena raharaham-pifidianana mandritra ny vanim-potoan'ny mpifidianana iray. Miezaka hatrany ny CENI manokatra varavarana sy miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra toy ny mpampalala vaovao, fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao politika mba hisiany fifidianana feno fahombiazana sy fangarahana tanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Makasitraka ny pirenena rehetra nanaraka hatramin'ny farany izao fandaharantsika izao, manome fotoana anao hatrany ny CENI isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao. Veloma tompoko.